Yasina, Greener Madagascar. Ionjatina, Greener Madagascar. Tsy lafo. Greener Madagascar fikambanana tanora miaro ny tontolo iainana. Izany hoe miaro ny tontolo iainana amin'ny endrika rehetra izay satria tsy mifantoka tamin'ny zavatra iray manokatra fa mivalapatra be ny zavatra ataonay. Herintaona izao izay no niforona dia eto Antananarivo no foibe anay fa efa hita hatramin'ny faritra Antsirabe koa izay rehefa kelikely. Maromaro ny activité anay misy recyclage, misy sensibilisation, misy formation, misy voyage et découverte, misy art et culture dia mianatra langue koa zay. Ny antanin'olona matetika moa zany dia hoe ahoana fidirana membre dia ny eo amin'ny Greener moa zany taloha hoe mpinamana fotsiny mifankalala ilay izy dia miaraka haniditra daholo fa taty aoriana lasa manao recrutement mihitsy izay dia le recrutement io misy taratasy mila fenona aloha dia avy eo zay manao entretien dia manao débat hoe ohatrany ahoana izy tena mety amintsika dia atsoato zao misy indray phase de recrutement Greener Madagascar dia ny tena vaovao amin'ity koa misy recrutement ataonay ho any Antsirabe manokatra ao an-teninany zany izay. Ny teny filamatry ny fikambanana Greener Madagascar moa dia hoe Madagasikara ho nosy maitso indray. Dia ny tanjona anay zany rafitinina dia ny ananana Madagasikara ho maitso kokoa sy madio kokoa.